Notokanana omaly kosa ny tranon'ny banque BFV Société Générale eny Ivato ny tanjona ao anatin'izy ity dia ny anakaikaizana tranon'ny mpanjifa raha ny fanazavany ny tompona andraikitra. Nitokana tampombo ofisialy omaly ariva ny masivo BFV Société Générale etsy Ivato izay natsipanavozana raha toho ka ny refy 520 metatra toradro tokoa ny velaran-tany nisy ty fodrafitrasy ty teo aloha dia mahatratra 14 metatra toradro zany ankehitriny izany hoe avy roeny fitaratra ny fandrosoana sy ny fanavozana ny fodrafitrasy nasipanavozana hoy Andriamatoa Bruno Massé filoha tare général ny BFV tao anatin'ny lahatenina taony nandritra ny lanonam-panikafana. Tanjona napetraka ny BFV SG ny fanatonana bebe kokoa ny mponina mba ahafahana mamaly ny filan'izy ireo hoy hatrany ty tompona andraikitra voalohany ty. Fantatra nandritra ny fotoana ihany koa fa efa mahatratra 130,000 ny isan'ireo mpanjifa ao amin'ny BFV Ivato amin'izao fotoana zao kanefa resy lahatra ampitantana ty masivo BFV ity fa mbola hitombo izany isa zany vokatry ny fanavozana nentina. Mahatratra 9 miliara ariary ny teti-boletin'ny BFVSG hanitarana sy anavozanareo masivony mba nomezana fahafapohatran'ireo mpanjifa ao aminy sy hanarahana azy ireo amin'ny andavanandrony. Hatramin'ny taona 2024 dia nahatratra 4 ny masivo BFV nisokatra ary 9 hafa na sy mpanamboarana.